vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba anisik ampunyang palay aminiran manonona trany a ny fiadanan'Andriamanitra feno ho antsika rehetra zay manaraka nyity fandarana itya eto antapon-tanàna ny fianaratsoa sy ny manodidina amin'ity alakamisy ity a dia mitoy ny vavaka lehibe zay fanaotsika andavanandro eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo a eto ambadiky ny station Shell manentana tsika ho tonga be diabe tsika napino avaiza ianao napino avaiza na olona tsotra ihany koa zay mety tsy manana fiangonana na tsika zanam-pelezana rehetrarehetra efa nivavaka tato ianao tamin'izany fotoana zany tato amin'ny trano fivavahana vahaony oloko fa mety hoe nisy fotoana reradraraka kely ianao tao anatin'ny taona vitsivitsy a de tonga ny fotoana zay ananganan'Andriamanitra ny ara-panahinao a ananganan'Andriamanitra ny fiainanao iresaka makasika ny finoana itsika amin'ity andro alakamisy ity alakamisy amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 tolakandro rehefa vita moa zany ny toroteny sy ny vavaka zany hoe ny fotoam-bavaka de misy ny fandraisana antsika tsiraray avy a zany hoe na firin-jato na firy arivo tsika eo de ho ametrahana tanana tsiraray a ianao zay ho avy anatrika ny fotoana io anao zay mila an'izay vavaka fametraha-tanana zay tsy nyrehetrarehetra koa nefa ny mila vavaka fametraha-tanana fa mety hoe mba ampitombo finoana ianao na ampitombo hery a na mba andray tenin'Andriamanitra dia andao ho avitsika andao ho avitsika aza misalasala tompoko a amin'ity andro alakamisy ho avy zao ity na de mbola elaela koa raha nefa ny fotoam-bavaka sabotsy de tsara foana ihany koa no mampatsiahy fa ny sabotsy a amin'ny 6 vora maraina tsy diso sabotsy amin'ny 6 vora maraina tsy diso a marabatolatolaky ny andro dia mbola iresaka tsika mahakasika an'ilay séminaire lehibe sy goavana zay nampitondrainy amin'ny lohateny manao hoe finoana mahafindra-tenim-bohitra iny tsy fa tsy efaka ty fandaran'ity moa ry havana dia misy foana ihany a ny fijoroana vavolombelona satria ny zavatra taona eto a de tsy ezaka hoe mahay mandahateny tsy resaka fahaizana mandahateny mihitsy a ny resaka eto fa arak'ilay tenin'Andriamanitra efa norenesitsika teto foana ny hoe ny zavatra hitany masonay no tsapain'ny tananay reny ny sofinay de reny no hozaraina aminareo ary Andriamanitra tokoa atao anatin'ny baiboly na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia miresaka manao hoe ianareo no vavolombeloko i Jehovah Tompo ary Jesosy ihany koa dia nilazan'izany hoe ho vavolombeloko ianareo hatrany am-paran'ny tany zany hoe ny olona anankiray a mijoro vavolombelona zany de ny olona nahita maso nanaovan'Andriamanitra zavatra natsapa n'lay fahasoavana sy ny fahagagana zay nataon'Andriamanitra de zay no mahatonga an'le hoe mijoro vavolombelona ka zay no anetanako anao a ho tongotsika amin'ity fotoana lakamisy aza raha tena mihitsy ho opportunité goavana zay andalovan'ny tenin'Andriamanitra eto amintsika eto fianaratsony ny tenako a izarany afatr'Andriamanitra sy hitondra zany vavaka zany a amin'ity fotoana ny alakamisy a sy ny asabotsy ho avy zao ity a eto amin'ny trano be ny vahaony oloko antarandolo a ao ambadiky ny station Shell andao mba hamaky andalatsoratra masina iray tsika mialohan'ny anazavazavana ny afatr'Andriamanitra sy anarahanao ireo fijoroana vavolombelona be diabe a izany ao amin'ny jauna toko faraky amby folo a no ovakina amin'ny anaran'i Jesosy jauna toko faraky amby folo de ny andiny ny fasivy amby telopolo a de toy izao ny fivaka miteny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hoy Jesosy esory ny vato hoy Marta anabaviny maty taminy tompoko maimbo izy zao
fa efa hifarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorony ny vato, ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha eo misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. 9:7 dia nivoaka ny maty nisy fehimpaty ny tanany sy ny tongony, sady voafemo sara kosa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vahao izy ka avelao andeha. Raha mandinikitsika ry havana dia be dia be ny olona mametra-panontaniana hoe ahoan'Andriamanitra ny tokony ataoko mba hanafanganana ny valim-bavaka? Ahoana ny tokony hanafanganana valim-bavaka? Iny moa le teny antsika foana le hoe accélération divine. Inona ny tokony ataoko mba hananako finoana lehibe sy goavana ato anatiko ato? Nahoana no misy zavatra efa ohatry ny eno hoe mialano ny valim-bavaka, nefa to rava eny atenatenany eny potika eny atenatenany eny zany foana zany ny zavatra mitranga. Ary anisan'ny tena ndraindray mampalahelo ny manao hoe ny miainy fijoroany vavolombelona negativa hoe rehefa noroso lalina nanompo an'Andriamanitra dia vao miaika potika ny fiainako, efa mba nanao ezaka ihany fa vao maika simba ny fiainako. Reto aloha zany misy karazana zavatra vitsivitsy mety manimba sy mamotika ny fiainan'ny olona. Ny voalohany raha vao itsika pino no miemotra ny ara-panahintsika misy fiamorana, dia mazava ny teny soratra masina hoe raha vao miemotra nareo dia tsy sitraka ny fanahiko ny Jehovah. Amin'ny fotoana ianao miemotra dia mamiravira ny devoly amin'izay fotoana izay. Ary zany no ilaina mamantatra ny hoe manahoana ny avy ny ara-panahiko? Mandroso ve za ty? Sa miemotra ve za ty? Raha vao matsiaro ianao miemotra ka mandrefy ny ara-panahinao ihany koatra ny mangatsitsika dia manaova ezaka zao de zao andao androso. Ka ity fotoam-bavaka ny lakamisy ho avy zao ty sy ny sabotsy dia natao sady androsonao ara-panahy no ahafahanao miazakazaka indray. Zavatra kare faharoa mety mamotika ny fiainan'ny pino dia tratra natakina devoly amina resaka famosaviana. Zany hoe misy olona mamosavy dia rehefa tratra ny olona hifanana famosaviana io dia ohatrany hoe lasa midonanaka, mararirary ny vatana, mararirary ny fo, lasa kizitina, mora sositra, mora tezitra. Reny zavatra zany reny ny ilana n'le délivrance. Ary zay ny tenenako anao hoe na ny fotoanantsika amin'ity alakamisy ity dia isy délivrance lehibe na io fotoanantsika amin'ny asabotsy ho avy zao io ho anao zay tratra n'ireny fanana famosaviany reny. Ny zavatra anankiray fahatelo mahatonga ny fiainan'ny pino-potika dia ny akamona. Na io akamona mivavaka, akamona mamontsy fotoam-bavaka, fivoriam-bavaka, zany hoe manana fotoana ihany ianao dia alohanao ato an-trano ato, fa tsy manao dingana mihitsy ianao any amin'ny trano fivavahana. Samihafa ry havana ny maheno eto amin'ny radio sy ny mandre mivantana, ka mamontsy fotoam-bavaka, ka miasa, ka mitady vola ihany koa. Dia rehefa ireo no mitonga dia lazaiko amintsika fa misy fiamorana ny fiainana, misy fampitehana ny fiainana, ary misy faharavana mihitsy aza eo amin'izay tontolo ny fiainana izay. Ampianatra anao ny tenako mba hatonga anao hanafaka anao amin'ireny zavatra eny. Fa ny zavatra anankiray faefatra tena faefatra ngezabe dia ny mahaendry sy mahita hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, mirehitra, mafana fo, mazoto ho an'Andriamanitra, kanefa tsy manam-pinoana. Ino lay teny soratra masina zay efa fantatsika rehetra toriana anaiza hoe fa raha vao tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ianarantsika mahakasika an'io resaka fampiasana finoana, fampitomboana finoana, fampiakarana ny avy ny finoana ao anatinao io.
satria raha vao tsy velona ny finoana ao anatsika de ho reraka tsika ry havana noho izany manentana anao a am'tia sabotsy ho avy zao ty nindraindrindry tia laka misy ty ho ampianariko anao ny mahakasika an'io resaka finoana sy ny fampiarana ny finoana io a ary aorianan'izay moa dia anao karazana exercice de foi tsika zany hoe apiatra n'lay tenin'andriamanitra zay norenesitsika atonga an'ireo aretina ao anatin'ny vatanao manjavona reo problème ny fiainanao miala eo aminao reo fampitena zay nandravanao a de azon'andriamanitra ho atsangana indray andao any iverenantsika lay tantarany Lazarosy teo a ato amin'ny jauna toko faraky amby folo raha vakitsika hatrany amin'ny voalohany io tantara io ry havana rehefa naheno ny aretina nahazo an'ny Lazarosy Jesosy satria naniraka anakany Marta sy Maria de hoy Jesosy vao narehan'ilay izy manao hoe tsy ho fahafatesana ny anton'izany fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra eo aminy jereo tsara ny fomba fietrehan'i Jesosy an'ilay olana mba hiresaka kely an'i Jesosy na tsika zany hoe ahoana ny fomba fietrehan'i Jesosy an'ilay olana vao naheno an'ilay olana izy a tsy ny tena izy manao hoe tena grave rangaha zany enjany zany fa naninona ary laza inona raha nahazo any laza na hoe tonga de nikiropaka be ndao iazakazaka velomy tômôbila de ndao andeha hoany raha hoe efa nisy tômôbila tam'izany fa ny zavatra nataony de teo amin'ny fomba fiteniny sy ny fijeriny de ozy izy manao hoe tsy ho fahafatesana ny anton'izany fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra hitatsika izany fomba fijery zany hoe ianao zay mijery an'ity fandaranty na manaraka an'ity fandaranty na de ho anatina problème be tena rakotra na fahafatesana na ny arabola na ny fahasalamana na ny fifankatiavan'ny mpianakavy kely de ho nitsoratra masina zay zany tokony fijerinao hoe tsy ho fahafatesana kosa angamba ny antonytika fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra zay ny anankiray zay rehefa nahenondray Jesosy hoe maty Lazarosy ny olona rehetrarehetra zany de nahafantatra fa maty Lazarosy Jesosy koa nahafantatra fa maty Lazarosy jereo tsara ny fomba fijery Jesosy raha mamaky hatrany am-piandohany ino hijaona amin'ny toko faraky amby folo de ohatsy izy mantsy ny mpianatra sy la iraka avy any amin'ny Marta sy Maria tsy maty zany Lazarosy ozy fa matory hitanao zany olona efa maty a fa nyteneniny manao hoe tsy maty io fa matory io zay fomba fijery zay a afondrahoany aminao zay fomba fijery zay zany hoe mety efa tena ravy ianao maty daholo ny fiainanao rehetrarehetra fa mbola afaka mamadika ny fomba fijerinao ianao hoe tsy maty zany io fa matory io hitatsika fa ny maty a sarotra ny mamoa azy fa ny matory topasana rano mangatsika fotsiny io a raha ivera kely fotsiny de fa tonga de mifo io ny fahatelo tonga de dingantsika le izy naverimberiny Jesosy tamin'ny Marta sy Maria tsy voalazako vavy fa raha ino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra zany fananganana ny maty sy fiainana nasesiky ny Jesosy tao amin'ny ampony Marta sy Maria tsy niteny mihitsy Jesosy manao hoe mampalahelo anahy ianareo ny Marta sy Maria tena mampalahelo mamangy amin'ny fahoriana re tompoko eny tompoko zany ny rambondambo zany ny tsy zany nataon'ny tompo fa le finoana ihany naverimberiny tsy voalazako va fa raha iny ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra zay teny zay nataon'ny tompo zay rehefa tonga teo amin'ny fasana Jesosy rehefa tonga teo amin'ny fasana Jesosy de ozy izy esory ny vato raha ny lôzika ry havana de olona efa tena nidopa aoriana ve jareo tsara ny rehefa misy an'ireny le olona nidopa aoriana reny na hoe sanatria mandevina na misy fahoriana de efa tsy mandray fitenenana ntsony ny tompo manjoa fa ny pikabaro no mandray fitenenana hoe za moa zany tsy tokony hitsanganeto tsy zokony afa zany sisa ao moa le mbola manary tsiny be dehibe fefakadiny iny arinany tsiny raha ny tokony ho izy de olo-kafo fa no nitenen'ny tompo hoe esory ny vato fa tsy ry Marta sy Maria zay efa nidona an'ilay fahoriana fa nibanjina ny Marta sy Maria izy de ozy izy hoe esory ny vato tsy niangavy izy hoe miangavy anareo hoe esory vato fa tsy vitako manala an'io azo ny ataony maniraka anjely tsy omby alinalina avy any an-danitra anala an'le vato fa tsy nanao an'izany izy fa i Marta sy Maria no teneny esory ny vato de nanao zay fomba nanesorana ny vato a i Marta sy Maria inona moa ry havana ny tiana pitaina ao anatin'izany zavatra zany ny vato de ny tsy finoana ny vato de ny akamoana ny vato de ny fahotana ny vato
de ireo blocage tsy mety afaka ireo mila manao dingantsika afahana manasiotran'ireo. Ny finoana dia arahana azy, ny finoana dia arahana etsika fa tsy hoe Andriamanitra zato isan-jato ny manao azy. Vitany io raha ataony fa matoa izy ny teny manao isolo ny vato dia tia mihetsika mihitsy lay tompony lay olana hoe ianao ane ka mila mihetsika, misy hetsika tokony ho ataonao. Zay ndika le hoe esolo ny vato. Ny Marta sy Maria ndray moa ny teny manao io efa efarana izy hoe maimbo izy zao, tsy diso ane zany teny zareo zany fa ny tompo tsy varinina hoe ary toatra maimbo be tokoa izany reto. Ary tena marina ny teninareo fa maimbo izy, tsy niditra tamin'izany manaketsaka finoana zany ny tompo fa zao ihany ny tao anatiny. Tsy voalazako va fa raha inonareo de hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Za tena te hilaza aminao, Andriamanitra tsy te hilaza zay problemanao ohatrohatry n'inona ny lanjan'ny problemanao. Manahoana misy zay moa misy fotoana mandray olona dia misy olona manantona manokana de zao ny teny manao hoe ty anaty pastera goavana be ty iresaka aminao manokana satria ty olako ty tena spécial. Eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy olana spécial zany. Ianao mieritreritra ny tenanao fa olana spécial ny anao mitovy daholo ny fomba famahanan'Andriamanitra an'io, ny fomba hamahan'Andriamanitra ny problema. Resaka finoana ao anatsika, resaka finoana ao anatsika hoe manana finoana ve anao tsy voalazako va fa raha ino anao de hitanao mivoninahitran'Andriamanitra anananao be zany finoana zany. Andao hiaranatsika amin'ity lakamisy ty lakamisy amin'ny 12 ka tramoroora dia ao ambadiky ny fotoana moa izy vavaka tsirairay isabatan'olona manentana anao pino manentana anao zanak'Andriamanitra, manentana anao avy any fiangonana rahavavy, manentana atsika zanam-pelezana rehetrarehetra, manentana atsika mety io ianao voasapa ny vomba hivavaka. Ndao hiaraka ho tongotsika eto atarantolo atao amin'ny trano fivavahana vaony oloko hianatra makasika n'ity resaka finoana hoe ahoana no ampiarana n'ity finoana ity. Raha marary ianao ranabavy rahalahy efa tena eo ambava ahoana angamba tratrana cancer, diabeta na tena aretina manahirana ndao hivavaka ianao, ndao hivavaka ianao ho anao matsiaro tena mitsotsorika ny fiainanao am'izao fotoana zao. Very fanambola velona ozy le fitenena izy tsisy olombelona nampanantena fa anampy anao zato isan-jato. Tsy misy olona nilaza fa izy ny dadany ka avita ny fiainanao. Na manambola ohatry ny ahoana koa aza nefitsika tsy volanao io no asambatra anao ka hamany problemanao fa misy ara tsy vitany vola. Fa esoro ny vato de reo akamona, reo fahotana, reo fahalaindainana, reo eta mavesatra tsy afahanao amiray amin'Andriamanitra zany eny ny vato zany. De ndao hiakatritsika etsy amin'ny trano fivavahana vaony olo ka tsy atarantolo ny asabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina matontolo ny andro fotoana io. Indrindra ty alakamisy ty amin'ny 7 ny alakamisy de amin'ny 12 ny alakamisy azafady, amin'ny 12 ny alakamisy ka hatramin'ny rora ary amin'ny 7 ny sabotsy tontolo andro eto amin'ny trano fivavahana vaony oloko eto Fianaratsoa. Ampianatra anao ny tenako makasika n'ity resaka hoe ahoana ny ananako finoana matanjaka, ahoana kosa ny fampiarana an'ilay finoana zay efa atao anaty ahoana ny ampitomboana an'ilay finoana kelikely atao anatiny ato, ary ahoana ny fomba mba ananako finoana satria tsy manam-pinoana mihitsy misy PDP amin'ny tenan'izany za tena tsy manam-pinoana tsony, tsy manam-pinoana tsony. Vita n'Andriamanitra, mbola azon'Andriamanitra tao ry havana ny mampitombo ny finoana zay ao anatintsika ao. Tsy misy olana goavana angamba ny eto ambonin'ny tany akoatran'izany atao hoe fahafatesan'izany. Ny marary mbola mety ho sitrana any ampitsabo, ny vola very mety mbola azo récupérena mitady indray de mahita, ny vady misitaka tsy maintsy mbola ho avy ihany izy, ny trano rasanatrian'izany mirodana azo atsangana indray. Fa ny fahafatesan'izany tsy misy eto ambonin'ny tany toeram-pivarotana fanafody hoe anaovy aina kely indray aloha fa maty le teo aloha, tsy misy an'izany. Na hoe tena tsy de ho any ananina fa no misy io ny problema faratampony fahafatesana io. Kanefa tao mihitsy ny diran'i Jesosy, lay lalana sarotra mihitsy ny tsy foan'ny tompo, ary rehefa mitsofoka tao amin'ilay lalana sarotra izy, ny zavatra novoziny, ny zavatra nampianariny tsy nampianatra fotom-pampianarana izy teto hoe zao ny fotom-pampianarana tsy maintsy arahanareo fa resaka finoana tompoko no novosiny.
resaka finoana te ampatsiahanao ny am'izany a mamerimberina fa ny asabotsy ho avy zao io a amin'ny 7 marainy atao tarandolo sy ny alaka misy miromby folora taondro iresaky tsika mahakasika an'io resaka finoana io ka de manentana anao ny tena ko eto ampamaraparanan ty fandaranty eto ampamaraparanan ty fandaranty aza donoana fotoanantsika io etany ny namana renyle olona reradreraka reraky ny fiainana malaindaina malazolazo marary very fanambola velona aiza mo raha marary anao ny vidim-panafoty ane miakatra tena miakatra ny vidim-panafoty miakatra ny vidim-piainana ny karaman'ny olona tsy miakatra fa ny vidim-piainana miakatra tsisy afaka mampanantenantsika ao hoe anampy atsika fa io andriamanitra ihany tsy miova maty sy an'io maromandrak'izay velona io andriamanitra io raha manantona azy ianao raha manana etaety ianao tsy miangatra io andriamanitra io fa vitan'andriamanitra no mampiakatra ny finoana ao anatinao ary vitan'andriamanitra no mitany fiainatsika aza donoina foana zany zavatra any ry havana raha ho avy eny amin'rao alinanitra jesosy tsy manontany anaram-piangonana izy hoe avy aiza moa nareo no mivavaka tsy manontany izy hoe izy amoa ny pasteur anareo tsy miresaka izy manao hoe inavy ny doctrine anareo tsy anyny an' jesosy fa niteniny deozy izy hoe raha ho avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy ahita finoana tena mino azy ve anao tena mino ny asa-pamonjena nataony mino ny asa-pahagagana nataony mino ny fanavotana nataony teo kalvari teo amin'ny azy fijaliana mino venao fa afaka manangana ny fiainanao izy mino venao fa afaka mamela ny eloko ao izy zany finoana zany a no tadiavin'ny tompo ao anatsika ka ho an'andriamanitra ny voninahitra fa ranako ny fotoana asabotsy ho avy zao amin'ny 7 maraina eto amin'ny trano fivavahana eto tarandolo ary indrindra ny alaka misy amin'ny romby folora ka hatramin'ny roora tolakandro eto amin'ny trano fivavahana vaony olo ko tarandolo ambadiky ny station Shell hotain'andriamanitra tsika tompoka misaotra ny namana teknisianina napitany zany feo zany any koa mahireza dolo tompoka fijoroana vahavolombelona ataoko eto anankiroa zavatra nataon'i Jesosy tamiko zany a dia raha nanentana teto pasteur tamin'ny toriteny tamin'ny alahady hoe ny fijoroana vahavolombelona ozy izy dia mampahery ny hafa moa mampitombo ny ara-pananao dia niraisiko izay zavatra izay dia noetika mbavaka dia ozy a dia sady mivoa tamin'i Jesosy a hoe zaho ara voanehoana amin'ny voninahitra ao foana Jesosy dia hijoro vahavolombelona dia tamin'ny kofeny mahavoalohany iny dia za tsy tativa tany ambanja dia ireo zanako ireo zany a ny olona lasa nitsoka nandositra daholo tamin'iny nitsoka nody ny sasany nitsenany olona nyrindrina daholo fa ny zanako a nisokatra foana ny tsenany ary ny zanako a nahazo ny sasany nahazo asa ny sasany nahazo fidiram-bola dia voninahitra ho an' Jesosy a fa sazy nahazo fidiram-bola ilay zanako zany a nahazo asa no voata tsy ho tratran'ilay arety mandringana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao efa hanao zava-baovao Isaia 3:7 ny 5:20 ia izany anaranao ranabavy inona zavatra nataon'i Jesosy raha ely ny anarako miaraba ny pasteur rehetra dia miaraba ny fiangonana fahafolo-karena sy fitahina ary fanaovana fiara-miasa zany no vavolombelona eto nisy fotoana zany za tena tsy anasa dia amin'izay tsy anasa zay zany a dia nafinaritra efa nalalan'i Jesosy a ary efa nalala ny atao hoe fahafolo-karena dia ny opela tanana nefa kely dia kely dia niezahana zany le fahafolo-karena fa indraindray manao dia indraindray tsy manao dia manao ohatr'izao le fiainana dia nandeha foana ny vavaka ataoko a dia ao aloha ny fangatahana fitahiana ara-panahy mamaky baiboly a dia mahazo hery dia mahazo anatra dia mahazo taridalana dia manaraka an'izay le vavaka momba ny ankohonana sy momba ny mpiara-miasa momba ny olona rehetrarehetra dia ny faran'izay vao mangataka zany ny ara-bola dia tao anatin'izay a dia nisy ny fitahiana voalohany satria nameny Jesosy an'le asa zany a izay mifanaraka amin'ny mari-pahaizana le izy nefa mbola grady ambany dia kelikely le vola raisina zany
dia ozy aho hoe jesosy a zao a ianao fa nyteny hoe fahafolo-karena nykafanao ny lanitra nydatsahanao fitahiana dia taio anao an'lay fahafolo-karena tsy akijanona dia mafimafy ihany nanaovana azy a dia ny fehezina ny fo fehezina ny tanana fehezina ny saina narahana mivavaka dia nisy le fahazarana nanao an'le fahafolony a teo am-pelatanana nefa mbola kelikely dia avy eo a dia nisy indray ny fitahiana faharoa satria tao anatin'le asa izay nataoko a dia nisy asa faharoa nameny jesosy ana io asa faharoa ao anatin'le toerana hiasako any fa tena asa nidiram-bola tsara mihitsy zany dia nefa lasa dobla zany ny vola azonao dobla koa fahafolo-karena menao a dia le tananao a tady tsy anome fa natle fa foana mivavaka dia nangatahany jesosy any dia lasa zatra zany a nanao an'le fahafolony vokatra izay a dia nameny jesosy fitahiana arabola dia le fitahiana nazahoana trano a nazo trano trano 2 étages a akoatra ny trano efa nipetrahanay dia raina jesosy fa nampanipaina zany le izy satria izay fa manana ny tranonay a dia mahafinaritra be jesosy satria mpanofa ara-dalàna daholo ny tao dia manome an'le ofa-trano fa lasa mavesatra indray zany le fahafolo-karena alohanao a dia mandeha foana io saina io tady tsy anome fa fehezina le izy a fehezina le izy a dia natao koa moa zany fiara-miasa atao paingonana dia rehefa mba afaka manomeny izay azo amena koa zany dia atao a fahafolo-karena tsy nesorina tsony fa raha vao misy zany vola azo na amin'ny asa na amin'ny zavatra isan-karazana amin'ny ofa-trano a dia tsy nety tsony ny saina sy ny fo sy ny ara-panahy raha tsy afaka le anjaran'i jesosy ampafolony a zay vao kitihana le vola dia nisy foana ny fitahiana dia aza matsiaro ny lasana amin'ny sainany taloha iro izao rehefa hanao zava-baovao Isaia 7:7 ny 5:20. vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitra